Fatahoarina ny vanim-potoanan'ny fampelezan-kevitra kosa dia anisan'ny asa miandry ny commune Antananarivo renivohitra ny fanesorana ireo afisin'ny candidat izay mandrakotra ny tamboho sy ny toerana maro manerana ny renivohitra anjatony ary ireo mpiasa Iarisalama anatanteraka izany asa izany. Rotsirakotondrainy Mamrasoanaivo. Olona miisa 300 no voantson'ny commune Iasa hanala ireo afisy sy peta-drindrina rehetra manerana an'Antananarivo. Tao aorian'ny fampielezan-kevitra tokoa dia mbola betsaka ireo peta-drindrina misy. Ny sarin'ireo kandidat mbola taraiky eny amin'ireo rindrina manerana ny renivohitra. Nisan'ny tena nahitana izany ohatra ny tetỳ Ampefiloha izay saika harakitra ny sarin'ireo kandidat ny tamboho rehetra. Anisan'ny lahara-pahamehana ho an'ny commune moa ny fanesorana ny afisy ny eny amin'ireo toerana misy hita maso toy ny eny Analakely. Nisy fotoana moa zany hitantsika fa tsy maintsy nanadio an'ireo toerana nametahana afisy amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny fadinan'ny tanàna na dia tao anatin'ny fampelezan-kevitra azy satria misy toerana koa tokoa tsy azo ametahana afisy. Amin'ny izao fotoana izao tapitra zany ny fampelezan-kevitra mikasika ny fifidianana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena dia manentana an'ireo candidat miato amin'ny fadinan'ny tanàn'Antananarivo handray anjara, handray andraikitra amin'ny fanadiovana ny tanàna satria ny candidat zany no nampaniraka nametaka ireny afisy ireny ka tokony andraikitra amin'izany isika menakavy. Izany akory tsy manana ny fadidinan'ny tanàn'Antananarivo amin'ny fanadiovana ny manomboka androany zao latsinainy fahavalo amby roapolo ny volana oktobra dia efa midina amin'ny toerana rehetrarehetra zany ny fadidinan'ny tanàn'Antananarivo amin'ny fanadiovana ny afisy kanefa dia araka ny lazaiko teo ilaina ny fahatsapahan-tenan'ireo sy fandraisana andraikitra ireo candidat. Natomboka androany moa ny fanefisorana ireo peta-drindrina ireo ka sampana telo avy eny anivon'ny commune nanatanteraka ny asa rehetra tamin'izany. Ao anatin'izany indrindra ny sampana miandraikitra ny fahadiovana eto an-drenivohitra, eo ihany koa ny sampana teknika sy ny foto-drafitra asa ary ny polisy communaly. Miankina amin'ny loto izay hita hoy ny tompony andraikitra ny ahavitany asa, saingy izany ihany koa dia iantsona ny tolo-tanana avy amin'ireo candidat izay nilatsaka ho filoham-pirenena mba hanampy amin'ny fanadiovana ny tanàna.